Zao sary hitatsika izao dia manamarina fa tsy vaky zany ny firaisan-kina. Zay aloha ny zavatra tiako ambara voalohany. Manaraka izany dia ny situation misy eto a Madagasikara amin'izao fotoana izao toy ny tongotra vakivaky sady maharary no mahamenatra. Andeha hindramiko le tenin'ny eveka nytenen'ny farany teo iny: nona mosary ny vahoaka. Tratrany ngahy Anjarajoelina ny tanjona nataony farany voalohany amin'ny fahantrana ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ny tanjona anankiray koa ny hamotehana tanteraka ny fanoherana. Ary androany moa 29 ny volana Janoary, ary mety mihitsy ny fivoriana izay nataonay nandroany ity, izay anokafanay fidirana politika mahafiraisan-kinanay androany. Fa raha ny zava-misy nanomboka tamin'ny 29 ny volana Janoary amin'ny 2009 jusqu'à 29 ny volana Janoary 2025 dia tsy nitsahatra namotika an'ity firenena ity ilay Anjeliana Rajoelina. Manoloana ny fahantrana, manoloana ny fahaverezam-panantenan'ny vahoaka malagasy, zay ry tompoko no manosika anay mpitarika politika ato amin'ny firaisan-kina, hijoro, hiray saina, hiray feo, hanoatra na dia eo ny karazana tsingy na hororo zay taon'izao fitondrana zay, dia ambaranay androany zany 29 ny volana Janoary zao fa reto izahay reto hijoro hanohitra ty fitondrana ty, ary tsy diso izahay solombavambahoaka koa raha nanoatra ny PG iny, satria fantatray zao mivokany lasa jaly ny vahoaka mahantra Madagasikara, midofotra amin'ireny ty fitondrana ty, tsisy ny rano, tsisy ny jiro, betsaka ny orinasa mikatona, betsaka ny asa very amin'izao fotoana izao, noho n'inona iny PG fantatray fa sarisary fotsiny, sinema fotsiny, tahaka ny élection zao atao rehetra zao. Ka ambarana eto ho fantapoko, ho fantam-pirenena, reto izay mpitarika politika ato amin'ny firaisan-kina mijoro ho an'ny vahoaka malagasy. Marina ilay teny mijoko be teo iny hoe misy fitovian-kevitra izahay, marina zany, fa tsy ambony zany amin'ny zao fahoriana mahazo vahoaka malagasy. Ary izay indrindra reto mijoroana eto. Sotra firenentsika amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy, satria ny fifidianana ankehitriny dia natao fotsiny hoe anamarina toerana fitondram-panjakana, anamasinana no tsy fahombiazana sy ny etraketraka sy ny terrorisme d'État, etraketraky ny vola sy ny fahefana. Dia ho lazaina fa nandeha ny fifidianana. Tsisy olona jamba koa reto na olona tsy mahita na tsy maheno fa manana fahefana matanjaka be moa mpitondra, dia milalao an'izany manana fanampotehana ny firenena izany. Dia raha ny aina zany aina zany manokana tany Mahajanga nahita an'izany. Ka fifanitana ny atao eto fotsiny dia manao tsindrim-peo kely mieno an'ireo hoe nareo mpanohatra ne malemy, nareo tsy mahavita, nefa rehefa miteny nareo amin'ny lafiny tsy fahombiazana dia hoe nareo mpanohatra ireo no mahatonga antsika
fa tonga firenetsy ohatr' zao fa nareo tsy fitanindrazana amadika anie zany resaka zany lazaina fa olona tsy mahavita nin'inony reo tsy matarika vahoaka ireo tsy matahotra fividianana reo fa resy foana kanefa dia lazainao ataonao akalana ilazanao amin'ny vahoaka ny tsy fahombiaza ny politika zay napetraka ao zay mivandravandra amin'izao fotoana izao na ara-tsosialy io na ara-politika io na ara-piarahamonina io mahatonga an'ireny fahasahina manozon'olona lehibe eto amin'ny firenena ka mampiravoravo-tanana ny mamaky an'izany mbola zany le sisitsika eto amin'ny firenentsika zany akory tsy milaza le mpanohatra hoe hokivy zahay tsy mora manohatra amin'izao fotoana izao raha antsika mahalala zany eto dia mitodika amintsika mpanohatra mihitsy ny mitarika atsika ao anatin'izay ahafahantsika mirahina satria potika ny taninasantsika aloha tsika tsy ho zarazarain'ny efitrano kely zay mety hisarahantsika tsy hisy dika an'izany eo amin'lohan'ny fahavoazan'izao firenena izao nefa fitaratra koa tsika mpitondra na mpanohatra arytsika fitaratra tsika dia raha tsika miaina vo malinomaly tsy hofakomaly any amajanga any keo fa betsaka no rehefa lany dia mifindra toko hoe lasa amin'ny hevitra hafa adiny mampampanohatra azy isika lehibe isika mpitarika politika no tsy maintsy ohatra ho jeren'ren'olona ireny ary masa fananatra mifampiteny ary manasa azy rehefa ilainy zany satria zany makivy ny olona amin'ny mpanao politika dia mino ary zay eto amin'ny firaisan-kina dia miezaka amin'izany miezaka ho iaho satria ahoana moa tsy hijoronao ahoana anekenao no zahatra mitranga eto amin'ny firenena izao raha zay kajikajy kely any ambadimbadika any no entinao amin'lohany ny favoazan'ny firenena zay amiko ny zava-dehibe tokony ampirahina ny rehetrarehetra ahafahantsika tsy raha olona ireo tsy tiatsika fa ny politika zay ohatra zay manam-potika azao firenena izao diso hevitra izy raha ny olona raha zay maha-olona anay ny enjehany zay tsy manenjika azy amin'ny maha-olona azy fa raha mahita kosa fa potika ny firenentsika ka raha amin'izao fotoana izao anao ny olona mpitarika politika olona tia tanindrazana dia angina fotsiny ianao tena ho tsara ny tantara ianao ny zavatra zay atao dia zany tokony hijonay ankehitriny na dia misy ary ny olana misy ny manahirana be ny giadra be ny enjehana ndreky-potehana ny fananany sy ny asa zay ataony tsy maintsy mijoro isika ary zany mijoronay ankehitriny satria tsy rary nitsony zavatra tao amin'ny fitondram-panjakana amaranako azy hitatsika zao reny fifidianana intelo ny ataony reny dia mitovy ihany ny ataon'ny fanjakana ary memafy ny ataony mba hampandaniana tsy izy moa tsy matahotra tsony fa dia nampahenatra mampitondra fotsiny ary dia henjo zay ngamba ny farany dia mba fa tena manao antsoavo mihitsy amin'ireo mpiaramombony antoka amintsika ireo fa inona ny andrasanareo hitranga eto Madagasikara eto vao anaiky nareo fa sarotsarina fifidianana fotsiny ene sy nemahy fotsiny ene ny atao eto nefa atao manaiky fotsiny nareo fa hoe milaminy Madagasikara fa inona ny tondro refy lasanareo amin'izany ny hery velona rehetrarehetra eto Madagasikara hoe dia ho adala daholy tsy tian'ity firenen'ity daholy maneho ny heviny maneho ny alaheliny maneho ny atezerany amin'ny zavatra rehetra zay mitranga ka dia anjarantsika malagasy tsirairay avy no mitraka amin'izany ary indrindra mpitarika politika velona mandeha dia tokony hanana an'izay fambonitsainy zay tokony hanana an'izay satria tany azo Amerika sy